Sono andriamatoa solomavombaoaka firatana monjy soa efa elaela ihany ny nandrasa mivoaka amin'ny fianaratsoanao inona ny azo nambara aloha fahatonga fianaratsoa voalohany indrindra aloha mamerina fisaorana mivahoaka ny fianaratsoa zay nametraka fitoisana aminay sy ny prailista amin'ny firapiaramonsoa latsaka tamin'ny anarany mapary somary elaela satria ray volana zay vao tonga eto izahay tsy hoe nanadino akory fa marobe ny zavatra tsy maintsy nokarakaraina misy koa ny fa fijerevana hoe ahoana ny fomba hanaovana ny fety atao eto fianaratsoa dia tsy maintsy mila homanina zany zavatra zany nefa raha homanina kosa izy tsy misy mitady toerana malalaka hanaovana an'iregny totoreboka regny somary nanano sarotra mitadiavana toerana misy ny sakasakana misy ny famoahana noty tampoka ho anna député zay lany vahoaka ny fianaratsoa zavatra mampome zany ary zavatra atao tsy ampiheverana ary zavatra atao tsy fahaizana lalàna ka miteny fotsiny ty district ny fianaratsoa ty moa tsy anao tsy hoan'olona mpanakorotana fa manana zo handroso ary manana zo hanana hisy hanjakan'ny filaminana ary ny vahoaka ny fianaratsoa manana zo hanjakany zany filaminana zany tsy misy raorao eto ary na mivoaka amin'ny folo alina aza tokony tsy ataotra raha resaka fandriam-pahalemana ary resaka inona fa noho ny fisian'ny fanakorotana nataona dia tena mampalahelo fa eto avirapin mampitandrina anao ankoatr'izay ina no asa fanarena prioritaire voalohany zany hoentina ho an'ny fianaratsoa ny asa raha mahadéputé dia lalàna ny atao maro ny lalàna tokony ho hapetraka ho an'ny fianaratsoa ho an'ny vahoaka malagasy satria député de Madagasikara ny tenako marobe ny lalàna hahatsaratsara nyty Madagasikara ty indrindrindra fianaratsoa fa mahadéputé kosa dia hitondra teniny vahoaka ny fianaratsoa amin'ny zavatra maharary azy ohatra fotsiny io lalany Ambohimasoa fianaratsoa io ohatra fotsiny tsy tanànany fianaratsoa ty 51 fokotany eto manana zoho iaho hahazo ny tsaratsara kokoa ty district ny fianaratsoa ty maro ny asa atao eto maro be fa mahadéputé mitondra ny teniny vahoaka ny fianaratsoa aho hanatanterahana an'izany rehetrarehetra zany fandriam-pahalemana ny fanesorana olona zay hita hoe mamotika nyty district ny fianaratsoa ty namise zany olona zany hoe fa miaraka amin'le président république vaovao sanatria sary-piaro zahay ny président république vaovao zay napetraka anay ny fidiny vahoaka ny fianaratsoa ny fidiny vahoaka malagasy dia tsy natao hiarahiasa amin'olona mpanondrana bois de rose olona mpanondrana volamena olona mpamarotra tany mpanjakana tany bahoaka na manatsonjay any mpiara-miasa aminy zay marobe ny feo ny vahoaka zay no mentoko atamin'ny ovinna zany zay fampanentanana nataonao zay no mety ho tanteraka hoe fanalana ny olona ny fanatanterahana mety ahita ny vahoaka eto fianaratsoa satria maharary tokoa ny zava-misy eto marina fa maharary fa marobe ny zavatra mbola tsy dia miperaka eto antsika Madagasikara ny gouvernement ohatra iarahantsika mahalala fa voatendry teo andriamatoa président république Rajaona Ramampianina dia misy eo amin'ny principe anaky sivy angambany napetrany hoe ny fanesoran'olona amintsisy antony aloha tsy atao ny famoham-bola 200 millions d'ariary 1 milliard FMG zany dia tsy maintsy mandalo aminy maromaro izy iny ka amiko rehefa tafapetraka ny gouvernement dia hirosy zay zavatra zay satria arrêté ministériel ny manala an'ireny olona reny marina fa fanisy ny fanendrena PDS tao Antananarivo ivavana rehefa tonga izy avy any Andilambato mitondra teniny vahoaka ny ray mandeha zahay ary efa nisy olona any mpitandro filaminana izy
noeritreretinay apetraka eo tsara ho fantatra zany tsy afenina mpitondra teny vahoaka ny Fianaratsoa aho dia efa narosiko io zavatra io ary izy koa nefa fantatra ny président république zany zavatra zany tamin'ny 22 juin izy efa nandray andreo mpiasan'ny commune reo zahay tao amin'ny Tombotsoa tamin'ny pré-campagne mois de septembre zahay mirahalahy tonga taty zasy président république Hera Mampianina dia niraisinay tato amin'ny Zomatel ny mpiasan'ny commune dikany tamin'ny 13 décembre 2013 tamin'ny faradoboka teo Ampasambazaha heny misy ny fangatahana hoe rehefa lany ianao jerevy ny district ny Fianaratsoa dikan'izay miandratsika izy manapa-kevitra fa tsika mitondra teny ihany nefa anao nilaza hoe mety hirosaka ho ben'ny tanàna itako commune urbaine Fianaratsoa ilaina zany zany politique de proximité rehefa hita kosa hoe ny firosoako manakaikaiky ny vahoaka ny mety indrindra handinika sao dia ny filatsahako be ny tanàna eto Fianaratsoa ny tsaratsara handiniko ho iafa mbola sy nanapa-kevitra rehefa hita kosa ny candidat hoe mety tondraviny hasin'ny Fianaratsoa reto candidat reto eo ny jerevako fa raha eo ndray kosa le olona hoe namotika za rery ihany ny afaka mandresy an'izany tompo klasy tompo fazy